Fifaliana manokana ho aya ny miarabanao androany a. Mety mbola tsy tafahoantsika tamin'ny pitony ity dia miarabanao a. Tratran'ny taona vaovao a. Raha misy ny firariana izay avy aty am-poko manokana ho anao a, dia aoka ny ho tanteraka ny sitrapon'ny Tompo, sitrapon'Andriamanitra, ny ao am-pon'Andriamanitra. Be dia be ny ray aman-dreny, be dia be ny olona miandran-dratsodrano amin'ity taona vaovao ity, indrindra amin'izao volana janoary sy ny aty amin'ny fiandohany izao a, miandry, ozy izy ny fitenena miandry teny latsaka avy eny am-bava mpanompon'Andriamanitra, miandry teny latsaka avy eny amin'ny vavan'ny ray aman-dreny isan-karazany. Fa raha misy ny faniriana tsara indrindra, ary raha misy ny misainany tsara indrindra ho anao amin'ity taona ity, dia tsy misy afa-tsy ilay raintsika. Izy manana am-po, izy ny efa mahita. Fantatra hoe ny fiandohany ka hatramin'ny fiafarany efa hitany. Efa hitany 31 décembre amin'ity raha misy. Efa hitany 1er janvier iny, efa hitany ao ampovoambony ao iny. Tsika tsy malala. Fa izy, adridridrindra ho an'ny zanany, eo an-tanany izany zavatra any. Mino an'izany va ianao? Eo an-tanan'Andriamanitra ity 2026 nao ity. Be dia be ny olona mametraka importance any amin'izany hoe anahoana indray ity. Be dia be ny vao nanomboka moa 2026 dia efa be dia be ny karazana fahakiviana izay eny teny am-bavan'ny olona. Misy hatrany amin'izany hoe efa nisy nampiasa ity 2026 ity ozy. Ohatran'ny efa zavatra efa niasa ity, ohatran'ny efa be dia be ny vao nanomboka. Ary tsy ferana ny zavatra karazana zavatra izay mety miseho amin'ny fiainantsika. Fa raha hanomboka tsika androany, dia za te hametraka anao ary te hitsodrano ianao ahako hoe manana fahatokiana ny amin'ny fitondran'Andriamanitra. Manana fahatokiana fa marin'Andriamanitra. Izy ilay alpha sy omega. Ary na tsy ny 2026 ihany ary fa nitohany raha mbola entintsika, efa eo an-tanany daholo izany. Ilay fanirianao iny, efa hitany hoe ety iny na tsy ety. Ndao atoky azo fotsiny. Amen. Ninona ilaza? Niza hiteny zavatra tsara aminao amin'ity 2026 ity. Niza mpanantena zavatra tsara aminao, enoy fotsiny. Misaora raha afaka misaotra. Ekeo izay zavatra rehetra resahan'ny olona fa izao, aoka ny ao am-pon'Andriamanitra no hitoetra betsaka ao anatin'ny fonao. Amen. Dia afinaritra ity fiarahantsika amin'ny 2026 ity, indrindra amin'ny fiarahantsika amin'ny Tompo. Amen. Hamanky tenin'Andriamanitra tsika, hitondran'ny Tompo ny tenin'Andriamanitra, hitondran'ny Tompo ny teniny aminao androany a. Dia izay voasoratra tao amin'ny bokin'ny Timoty a, Timoty 2, toko voalohany. Timoty 2 toko voalohany a, andininy 9. Naran'i Jesosy manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 9 no vakitsika. Ary noho izany dia mampatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Fa tsy omen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Koa aza menatra ny hovava olombelon'ny tompontsika na ay mpifatony ianao. Fa aoka ianao ho mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra. Amen. Io ny tenin'Andriamanitra izay hitaritany antsika androany. Ny apôstôly Paoly manafatra ny Timoty dia miresaka eto izy hoe mampatsiaro, manome rappel kely izy. Manana fanomezam-pahasoavana ianao izy izay efa voarainao. Dia izao mampatsiaro koa izy, misy fanahy izay efa noraisinao, manome rappel kely izany ny apôstôly Paoly eto androany. Hoe ilay fanahy efa voarainao, tsy ilay fanahy vao omenanao fa ilay fanahy efa voarainao, tsy nomena, efa passé ilay izy, efa nomena ilay izy izanao. Tsy nomena fanahy osy ianao izy, fa fanahy mahery, fitiavana ary fahonoana tena. Misy efa naray an'izay fanahy izay ve eto androany? Misy efa naray an'izay ve eto? Ataovy mafy ny amen anao.
raha lasa ranabavy ny famonjena dia individuel. Za ny fandraisana ny fitiavan'i Jesosy dia za naray ny fitiavany, za natsapa ny fitiavany dia voavonjy iza za. Zay za naray ny fitiavany, babo ny fitiavany Kristy ahako dia nivonjen'ny Kristy ahako, dia olona afaka tonga zanak'Andriamanitra. Amen. Ohatr'izany koa va ianao efa naray ve ianao dia manomboka amin'ny fotoana iny ianao manokana dia tonga zanak'Andriamanitra. Fa ny zavatra anankiray ozy aho hoe ny famonjena dia individuel anao rery iny. Fa ny fiainana kristianina, ny fiainana iarahanao amin'ny Kristy dia tsy individuel fa iarahanao amin'ny olona rehetra. Amen. Ny famonjena dia anao sy ny tompo. Ary ny tena marina ny tompo mihitsy ary ny tompo ny namonjy ianao araka ny fikasana ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Izy no ny safidy amonjy ny pasteur Manatsoa ako, amonjy ny anina ako, efa tao anatin'ny plan ny amonjenanao. Amen. Fa zay le point de départ dia miandry an'ilay fotoana fahatanterahany fotsiny tsika sa tsy zany? Dia tamin'ny fotoana anankiray dia voakasiky ny fitiavan'Andriamanitra ianao. Amin'ny fotoana anankiray dia misy olona anankiray indray any amin'ny toerana manokana any voakasiky ny fitiavan'Andriamanitra dia ho tonga zanak'Andriamanitra. Le fotoana no andrasana. Amen. Fa isaorana ny tompo fa efa tafiditra aloha ianao dia miaraban'ilay tafiditra fa efa atsika. Tsy atao am-piangonana fa ao amin'Andriamanitra. Alleluia. Dia rehefa tafiditra amin'izay dia ozy aho hoe ny famonjena individuel anao sy ny tompo iny. Fa ny fiainana maha-kristianina dia tsy anao sy ny tompo rery fa iarahanao amin'ny olona rehetra. Ary zay ny anton'ity teny ity, zay ny antony nanomezana an'ilay fanahy. Zay rehetra nandray azy izy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra, naray ilay fanahin'Andriamanitra. Io hery io raha lasa ranabavy dia tsy hery efahanao miaraka amin'ny tompo fotsiny hoe mba mahafinaritra be miaraka amin'ny tompo dia zasy ny tompo dia zasy ny tompo. Fa nomenanao le kapasité, nomena ary zay le teneniko hoe fampatsiahivana entin'ny apôstôly Paoly ary manomboka ny 2026 manomboka ty taona vaovao. Le taona moa zany tsy dia tena hoe zava-dehibe loatra fa ararotina koa nefa fisian'le taona vaovao ahafahana mamera-pailina anao hoe ny taona mitombo mitombo indray zao ny taonanao ty. Le fanahy ao anatinao koa nefany ampatsivina fa efa nomena ilay fanahy mahery fitiavana fahonoana teny. Fa maninona ny distinguena le izy hoe tsy nomena fanahy ionsinareo. Araka ny teneniko teo, ny fiainana maha-kristianina tsy fiainana irahanao amin'ny tompo fotsiny fa irahanao amin'ny olona hafa. Tsy ny fiangonana fotsiny fa zao tontolo zao mihitsy. Zao tontolo zao mihitsy le resana fa tsy hoe irahako aminareo ato am-piangonana zany le izy. Non. Amin'ny olona rehetra. Dia ozy izy ny tenin'ny apôstôly Paoly fampatsiahivana teo. Ianareo ge ozy izy nomena fanahy mahery, tsy fanahy osa. Inona ny dikan'izany? Ny te frantsay dia manome précision kely hoe tsy fanahy menamenatra na matahotra. Fa maninona ny dikan'izany? Tsy natao hokoboinao ao anatinao. Ny olona mantsy rehefa menatra na misy zavatra tia ny tenena menatra dia tsy teny anka. Matahotra fa manahirana be zany. Fa androany rappeleny tompo aminao hoe fa namanao ahoana le ao anatinao ahafahanao miaina ety amin'izao tontolo izao. Be dia be ny zanak'Andriamanitra manana antoka ny amin'ny famonjena. Be dia be nefa naray ilay fitiavan'Andriamanitra fa mijanona eo izy. Mijanona eo. Mijanona eo en point za efa olombonjenaka raha mba antaninao manao avy eo ianao manao entretien amin'ny pasteur heninao mihitsy any anatiny ihany hoe tena efa isa fa hatreo fotsiny. Raha tsy tonga zany pasteur nanao entretien tsy fantatra mihitsy hoe efa tena aoka ianao ty. Fa rehefa jerevana fotsiny amin'izao anao ohatra tsy hita ihany hoe ahoana sa ahoana momba anao ty. Azonareo ve zany zatra resaka izany? Hoe za mba te handray fanasan'ny tompo dia hanao entretien pasteur mety ety ihany ve za mba sondeo kely ok sondeo pasteur ianao. Ohatra mety ianao zany. Fa nefa aiza ho aiza ilay fanahy mahery. Tsy fandresendahatra ao an-tsaina ange ilay izy.
Tsy fahalalana angely izy. Tsy fahaizanao mitantarana ny fitiavan'i Jesosy ho anao fotsiny angely izy. Fa ozy ahako teo ny famonjena no individuel. Fa ny fiainana kristianina iarahanao amin'ny olona rehetra. Izay no nahatonga an'ilay kalitao, izay no mahatonga an'ilay fanamasina aty anatintsika. Tsy fanamasina mampikombokombona, mampipetrapetraka, fa fanamasina manosika anao, na fanamasina équipé tsara zany izy io. Dia manana ny kapasité rehetrarehetra ilaina. Mba haninona? Mba ho vavolombelon'ny Tompo ianao. Amen. Izay ilay zavatra nresantsika teo, toy ilay vaky teny, eo amin'ny 9:9, koa aza menatra. Maninona hoe? Koa aza menatra tena hoe akaikinao. Koa aza menatra hoe? Raha tena voarainao ilay fanahy dia aza menatra ianao. Ny ho inona? Ny ho vavolombelon'ny tompontsika. Na ay mpifatana. Ohatra amin'ilay voalohany fotsiny aloha, ny ho vavolombelon'ny tompontsika. Raha lasarana bavy. Vanim-potoana izao amin'ny ankamaroan'ny mpitaona misy fivirim-pianakaviana isan-karazany sa tsy? Dia tafaraka amin'iny izany vao mba mihaona. Misy moa izany amin'iny ihany mihaona amin'ny taona. Ny ankamaroan'ny olona amin'iny mihaona dia amin'ny herintaona indray. Izay tena hoe amin'ny herintaona ohatr'izao indray. Fa fanontaniako aminao, hainao ve manararoatra ny fotoana iny? Satria mena fanahy mahery ianao. Alleloia. Ny olona mahery tsy mora te occasion zany. Indraindray fianakaviana efa mahafantatra hoe ao amin'ny Kristy ianao e. Dia mba omena alora angamba nareo mitarika fotoana manareo ohatran'ny mpivavaka. Efa tratran'izany ka nareo? Ay. Dia nanao nanao sa tsy nanao? Indraindray tsy manao. Fanahy mahery ny ao anatinao. Alleloia. Misy hery no omena. Tsy natao hoe mahery hiatrika problema fotsiny angely izy. Tsy hoe fanahy mahery ny atokatoko fa ty fisombolo ty tena tsy maintsy resitsika amin'ny anaran'i Jesosy dia mahery ato ahako. Izay ilay mbola individuel zany resaka izany. Tsisy impact ianao raha vao izany. Fa ilay fanahy mahery ao anatinao natao ho taratra izao tontolo izao. Natao ho hita ny mpiara-mivavaka aminao. Mahery ny rahalahy iny. Mahery ny anabavy iny. Isaky misy occasion ahafahana maneho ny ho vavolombelon'ny Tompo. Azonao ilay tsy hoe mampiseho hoe mafy be tsika. Inona 2026 iny korotana tsika mafy be eo tsy hita hoe mafy be makay izy. Fa maneho fa mahery. Misy ilay fanahy mahery maneho fa vavolombelon'ny Kristy izay. Inona amin'ny vavolombelon'ny Kristy? Tsy menatry ny filazantsara ary lasana bavy. Amen. Filazantsara izay namonjena anao. Izay nge ilay izy teo hoe miverina foana ilay teniko teo hoe ny famonjena dia individuel. Raha tena tsapanao ilay famonjen'i Kristy ianao dia hainao foana ny tantaran'izany amin'ny olona rehetra. Fa tsy hoe miandry an-tany iny ianao. Izay ilay teniko teo hoe miandry atao fanontaniana ianao. Izay vao mamaly hoe tena izay ilay izy. Misy taona ilay izy mila hita ho azy eny. Mila tsapan'izao tontolo izao. Amen. Izay fanahy mahery izay nomena antsika dia natao ho hitan'izao tontolo izao araroto ny occasion rehetrarehetra. Androany izany dia mety mbola misy hiatrika fivirim-pianakaviana mandrapa tonga amin'ny fin janvier. Dia ho tsaroanao ty tory-teny ty. Ty ny occasion fanahy mahery ny atao anatiko. Tsy fomena fanahy osa. Na idadatoa ilay mpanome goûter anahy io. Na iza na nisy taona hoe mantrosa tany amin'ilay ray tamin'ireo. Mino fa efa naverinao ilay izy. Dia izao ny amerina azy raha tsy mety. Mba tsy ho simba filazantsara izay hoentinao. Amen. Amen. Izany zavatra izany raha lasarana bavy ahafahantsika misaintsaina. Inona ny antom-pisiantsika? Miverina foana mantsy ny antom-pisiana. Fa fantatrao ny antom-pisianao rehefa fantatrao ny kapasité ny zavatra anananao. Hoe inona fa ny zavatra vitako? Rehefa fantatrao ny zavatra vitanao dia izy afaka ataoko ange izany ty zavatra ty. Tsy voatery antso amin'ny pastera hoe misy fivirim-pianakaviana izay zany ka havanareo. Ianao ny hany. Tsy hoe tsy ho any raha hoe atsoinao fa rehefa tena mba asainao dia ho avy. Fa rehefa ao eo ianao, manana fanan'Andriamanitra ianao, mijoroa ianao. Tsy homena fanahy osa ianao. Menanao koa ny fanahiny iny, fitiavana. Raha lasarana bavy. Ny fitiavana izay nomenanao dia nomenanao mba hanehoana ny
mahavava olombelony tompo anao. Azonao ve zany? Tsy hoe menanao fotsiny fitiavana dia tokony tiany olona rehetrarehetra fotsiny ahako. Hoe tiany olona rehetrarehetra fotsiny hoe tiako daholo ny olona rehetrarehetra. Fa misy antony dia noho ny mba ho vava-olombelon'ny tompo ianao. Raha maneho fitiavana ianao amin'ny fianakavianao, raha maneho fitiavana ianao amin'ny rahalahy sy ranabavy, raha maneho fitiavana ianao dia taratra. Tia mba zany mba sondeo kely zany le hetsika mpitiavana ataonao amin'ny olona. Be dia be ny olona tia manao asa soa dia hoe mba mampalahelo anahy izy dia mba napiako. Fa za te-hiteny aminao, le fanahy ao anatinao, fanahin'Andriamanitra. Fanahin'Andriamanitra, misy asan'Andriamanitra. Aza manao zavatra par sentiment zany fa mandehana raka ny fanahy. Na ity olona renao, fantaro amin'ny fanahy ny zavatra rehetra. Mba hisy hoendriky ny mahavava olombelon'i Kristy anao, ny faneho-pitiavana izay ataonao amin'ny olona. Amin'ity 2026 ity zany miova ny zavatra rehetra. Tsy hoe fitiavana dia mifankatia fotsiny rangahy. Zay le misy taona efa nyteny zany ny olona hoa te ametraka foana surtout rehefa voalohany taona izao mifankatiava raka izy. Nareo aza miadiady zany. Ao mba 2026 mba taona fifankatiavana mamorona slogan fotsiny. Fa ho an'ny zanak'Andriamanitra le natiora fitiavana dia efa ao anaty ary natao amoaka le mahazanak'Andriamanitra, le mahavava olombelon'i Kristy. Maneho ny filazantsara ny Kristy be ny fitiavana izay asehonao. Be dia be zany tonga dia miteny fotsiny hoe fitiavana généralisé, ny fitiavana lehibe indrindra, fitiavana. Fa misy lalana io fitiavana io. Amin'ny fotoana anankiray ianao mahay mihaino ny olona, mahay mihaino ny hafa, zany nge ilay fitiavana. Mahay mihaino ny hafa ianao, mahay manome lanja ny hafa ianao. Ahafahanao, ianao zany tsy hoe mahay mihaino ny hafa ianao mba ahafahanao mifosana iny avy eo. Tsy fitiavana zany. Mahay mihaino ny hafa ianao. Afatara. Misy fotoana ianao hoe tsy mandingana zany misy karazan'olona be dia be. Fa ianao sahan'ilay olona natonina dia mba nitantaran'izay problemany. Azonareo ve? Ny tena afantarana fa manana ilay fitiavana ao amin'ny fanamasina ianao. Tsy avadika ao resaka any amin'ny hafa iny ny resaka iny. Fa eo ny occasion hijoroanao ho vava olombelon'ny tompo. Manangana ny hafa ianao. Izay ilay fitiavana. Amen. Tsapanao ve lanjan'ny fitiavana ao amin'ny fanamasina? Tsy fitiavana, izay ilay teneniko anao hoe izao tontolo izao miresaka fitiavana. Miresaka fifankatiavana koa ny olombelona rehetrarehetra. Fa rehefa tena dinihanao ny alalany sy ny sakany fitiavana hifankatiavany olona dia misy intérêt ho an'ny tenany ihany. Tsy marina ve zany? Alao mba tiaviko kely nefa mety mba ame anana kely io rehefa anina dia manao action mpitiavana. Tsy vavolombelon'ny tompo amin'izany lasa ranabavy. Na dia nataona tsapa fitiavana ary izy. Hoe pasteur Manatsoa mba nihainao anahy tamin'ilay ohatr'izao. Ka misy zavatra hafa ao ambadika. Androany zany tena préciseko aminao ilay zavatra asan'ilay fanamasinao anatinao. Mba tsy ho diso fiasa ianao miaraka amin'Andriamanitra amin'ity taona vaovao ty. Misy fitiavana napetraka ao anatinao mba hanehoana ho an'i Kristy amin'izay olona navela ho tiavinao. Misy olona nge mety irenao za mba te hifanerasera amin'io fa tsy omenanao izy. Fa izay nomenanao dia tiavo amin'ny fitiavana izay apetraka ny fanamasina ao anatinao. Amen. Ny vadinao iny tiavo amin'ny fitiavana ao amin'ny fanamasina. Amen. Ny zanakao. Misy déformation, misy tsy fitovizany foana raha amin'ilay maha-olombelona. Tiaviko ty satria tia mimpamelona anay. Tiaviko ty satria tia no aviko. Rehefa antitra dia tia mba hikarakara. Tsy fitiavana avy amin'ny fanamasina zany raha lasa ranabavy. Fitiavana amin'ny fanahiny zany. Fa ny fitiavana amin'ny fanamasina maneho ny mahavava olombelon'ny tompo. Alleluia! Minao fa manova zavatra ny anatin'ny fonao ny tompo. Miasa ao anatin'ny fonao ny tompo. Ilay fahonona tena raha lasa ranabavy. Misy taona mipetraka foana fanontaniana, aiza ny tokony handefitra? Zavatra ohatrany ahoana ny tsy maintsy ekena ary amin'ny fotoanana inona ny tokony afaka diteny, afaka ny amaly. Za te hiteny aminao, miverena, miresaka amin'ny fanamasina, fa ahoana afantaranao ny tena marina. Tsy zany tsy afaka anontany pasteur ianao hoe tsy afaka manontany foana ianao amin'ny fotoana rehetrarehetra. Fa za androany te hametraka anao rehefa tonga ty 2026 ty
dia mipetraha amin'ilay toerana izay efa nametrahana ny fanamasinanao. Ny fanamasinanao ao anatinao dia lehibe. Amen. Ary mahatonga anao mahay mijoro amin'ny karazana situation rehetrarehetra izay iseho amin'ity 2026 ty, na inona efa complet mipaka ao anatinao. Amen. Efa feno izay nomenanao. Averiko indray mandeha efa nomenanao le izy. Fa misafidy ve ianao nibanjina an'izay zavatra efa nomenanao izay? Sa misafidy ianao nijery momba ny tenanao ihany? Raha lasa ranabavy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Amin'ny zavatra rehetrarehetra dia aoka ianao anana ahay hanovo ao amin'ilay fitiavana ao amin'ny fanamasina. Ahay hanovo amin'ilay hery avy amin'ny fanamasina. Ahay hanovo ilay fahonoana tena ao amin'ny fanamasina. Amin'ity fotoana ity zany dia taona anankiray ahafahanao mamoana tsikelikely, mialevina tsikelikely izy ny apôstôly Paoly zay, ny momba ny tenanao. Fa androso andeha araka amin'ny fanahy misy kokoa indray ianao amin'ity taona ity. Amen. Tsy mba fanirianao ve zany? Izay nge ilay hatateraka ny sitrapon'Andriamanitra. Azonareo ve zany zatra resaka izay? Te hatateraka ny sitrapon'Andriamanitra ve ianao mandeha araka amin'ny fanahy fotsiny? Aza varinany amin'ny zavatra miseho ity ivelany. Ny tanjontsika dia izao, ho vavolombelon'ny Tompo. Izay ilay tenin'ny apôstôly Paoly teo hoe aza menatra. Manomboka amin'ity taona ity zany tokony tsisy zanak'Andriamanitra izay manana ny fanan'Andriamanitra. Masosotra be zany. Mamenatra. Sao dia mananona eo izy. Tsy fanahy osa no nomena anareo, fa fanahy mahery. Amen. Araroto ny okazion rehetrarehetra ahafahanao mijoro efa nomenanao ny hery. Araroto ny okazion rehetrarehetra ahafahanao mitory ny fitiavan'Andriamanitra efa nomenanao ilay fitiavana. Araroto ny okazion rehetrarehetra ahafahanao mitondra tena amin'ny fahendrena. Amen. Izay ny tapany voalohany, tsy menatra ny filazantsara ianao satria izay ny namonjenanao. Ary ny zavatra anankiray izay tohizan'ny apôstôly Paoly eto, izay mahavarinana manokana rehefa namaky an'ity teny ity ahako efa elaela, dia hozy izy hoe tsy menatry ny ovavolombelon'ny tompontsika na ahoana ny tohany ao? Na ahy mpifato. Na ahy mpifatony ianao. Amen. Eto zany ny mahavarina kely anahy dia izao, fa ngatsy hoe vavolombelon'ny tompo fotsiny. Tsy efa ampy ve zay hoe vavolombelon'ny tompo dia izay. Raha tsy nabavy tao anatin'ny taona vitsivitsy, tao anatin'ny fotoana lavalava, resahan'ny tompo tao anivo fiangonana ny momba ny ankohonana ara-panahy. Momba ny ankohonana ara-panahy. Raha miresaka aminao androany, raha ny ainana izany ny apôstôly Paoly sy ry Timoty tany amin'ny toerana ny vanim-potoana izay nisy azy, dia raha lasa nabavy androany koa ny tompo miresaka amintsika mba tsy homenatra ny hovavolombelona ny ankohonana koa ianao. Azonao ve zany zatra resako izany? Misy fierté. Etiko tsikelikely ianao fa sao dia lasa lavitra be ilay sao dia sanatria very ianao anatin'ilay izy. Za nisy taona nianga tamin'ny fiangonana zokony moa nisy ny tena hatramin'ny mbola kely. Dia rehefa antaniana, hatrany am-pianarana moa izany mipetraka aiza no fiangonana. Dia mipetraka ilay fiangonana arak'izay mapety. Tamin'izany koa mbola tsy dia betsaka ny fiangonana zandrina. Taty aoriana rehefa manomboka antaniana hoe aiza nareo mivavaka. Dia tsy haiko nareo na manahoana fa nisy taona ohatrany somary sahirana namaly an'ilay olona. Zay tamin'izany mbola tany Besarety ngambany izay. Any Besarety. Besarety koa moa ilay izy. Besarety dia mieritreritra fiangonana ilay olona dia sahirana. Fiangonana inona izany? Dia lasa tsy maintsy manazava. Izay ny manahirana lasa manazava an'ilay izy. Azonareo ve ilay izy? Dia izy ny pasterany. Ilay pastera koa tsy fantatro ao zao. Ohatrany sarotsarotra ilay izy. Ohatrany sarotsarotra ilay izy. Taty aoriana mandeha ny fotoana dia zarain'ny tompo
nomeny tompo atsika ny resaka ankonana ara-panahy. Mino fa ny fanamasina no nanazava an'ilay izy ao anatinao, fa ezaka ako arak'izay omeny ihany koa mba nazava an'ilay izy aminao. Aty aoriana ako a, tsy hoe satria lasa pasteur ato ako dia lasa tsy menatra intsony any amin'ilay izy. Fa fantatro ny zavatra mafierana ny amin'ny ankonana izay meny tompo aho. Ny apôstôly Paoly niteny dia aza menatra koa ianao ny aminao izay izy, izay mpifatony. Aleloia! Aza menatra ny amiko. Za kosa aloha tsy menatra ny amin'ny apôstôly Paoly satria izy sany-teny. Manafa ozy izy taka ny anafako ny Kristy. Aleloia! Mba mendrika kosa zany anga fiarany amin'izany lehilahy zany ana mbola tsy hita amin'ny masoko raha ny tarehany. Satria no fijoroany dia vovonjy ihany koa ako. Fa izao ny fanontaniana androany 2026 indray koa. Misy olona be afaka no fiarany aminao. Ny ankonanao. Centreko amin'ny tenako aloha ilay izy. Voajery ny hafa ako. Azonao ve zany zatra resahako izany? Centreko amin'ny tenako aloha. Misy olona ve mba fiara amin'ny pasteur manantso ny amin'ny fitondran-tenany. Tsy mena fanahosy izy fa fanamahery. Taratra ve zany fanamahery zany amiko. Voalohany aloha zany mandika ny tenako aloha. Indray mantsika mantsy tonga dia any amin'ny tompo e. Ny tompo ihany jereny, Jesosy jereny ary reto a. Manondrana ny olona fa Jesosy jereny. Fa androany a 2026 a, Jesosy jereo. Fa misy afaka jerevanao be dehibe koa atao am-piangonana. Amen. Manomboka amin'ny pasteur zany. Manomboka amin'ny vadina pasteur zany. Ny olona rehetrarehetra. Aleloia. Natao mba hafiera ny olona hafa ihany koa isika raha latsarana vavy. Fa tsy hoe zavatra zarainareo mahafinaritra be, tena resy lahatra be, fa ilay fitondran-tenanareo tsy jereko. Tsia. Tsia. Amen. Tsy amin'ny teny ihany. Tsy hoe rehefa miakatra eto ako dia mandresy lahatra anao. Fa zaho koa ny toetrako. Zaho koa ny fiainako. Fa tsy mena fanahosa ako. Fa fanamahery. Afaka ny fampiresaka aminao ako. Afaka ny ampahery anao ako. Amen. Na iza zany tsy titra resahako aminao. Manonona fotsiny manomboka amin'ny pasteur satria mety hoe zany mety amin'ny fijery maha-olombelona zany lehibe indrindra eto. Amin'ny fijery maha-olombelona ozy izy ako. Fa ny fanahy dia mitovy ihany. Fanahy dia iray ihany. Amen. Ho dia ozy izy ny apôstôly Paoly. Aza menatra. Marina fa zao ny mahazanak'Andriamanitra dia ianao ve tsy variana hoe ny teny Paoly hoe vavolombelon'ny tompontsika na aim-pifantony. Ianao ve tsy variana hoe na mpanompony, na hoe na tiny, na hoe na bras droit, na tsy haiko hoe inona mety hoe mba anarim-ba fa inona zavatra teny iny? Aim-pifantony. Izany hoe na dia olana fahan'i Kristy tao amin'ny famonjena ary isika. Aleloia. Dia misy zavatra attribut be dia be manaraka antsika. Manomboka ny esoeson'ny olona. Ny zavatra isan-karazany. Fa izao tsy menatra ny apôstôly Paoly fa ananany ilay hery. Aleloia. Misy zavatra be dia be izay tsy maintsy nanaraka an'ilay fanarahana an'i Kristy fa tsy hoe mpanompo an'i Kristy fotsiny. Izay nge mahatonga ilay izy mila mijoro e. Raha ianao manompo an'i Kristy ka menamenatra ianao tsisy attribut manaraka anao zany. Tsy haiko raha azonao zavatra teneniko. Raha hoe anao sy ny tompo ihany ny famonjena ka anao sy ny tompo amin'ny efitranonao mangingina dia narindrinao ilay izy dia anao sy ny tompo ihany fa tsy nivoaka tao ianao. Tsisy anesonao zany ny amin'ny kristiananao. Tsisy anondro tolotra anao anondronondro ino mpivavaka be. Tsisy anao an'izany. Fa noho ny fijoroana ao vavolombelona noho ilay fanahy izay nomena antsika. Dia maninona? Manomboka misy amin'izay ny SOS rehetrarehetra. Aza misy amin'izay ny fanenjehana. Dia izay nahatonga ny apôstôly Paoly hoe za mpifatony fa za fierany amin'izany. Aleloia. Dia ianao koa tiako mba ho fierany amiko. Izany fifanohanan'ny rahalasy ny anabavy. Izany fifanohanan'ny rahalasy ny anabavy. Misy ny fanenjehana. Misy ny fatorana. Vokatry ny fijoroana. Fa tsy izany mampihemotra antsika satsana. Fa vao maintsika mijoro. Ary vao maintsika fierany amin'ireo rahalasy ny anabavy izay nomena Andriamanitra antsika. Azonareo ve izany? Misy fierté. Ianao zany rehefa miaina zao averiko indray ilay teniko teo misy antom-pisiana tsy fantatrao raha tsy fantatrao ilay zavatra efa anananao. Dia androany mampatsiahanao foana. Fa misy fierté ihany koa izay tokony hafahanao mijoro ho an'ny tenanao aloha voalohany indrindra. Raha ianao ilay mpanamely tena lava
sasatry miarona amin'ny fahotana. Dia hoy zay hoe dinio kely fa ilay fanahy anatinao nge fanahy mahery e. Tonga dia mibanjina araka ilay toriteny tamin'ny lahy, tonga dia mibanjina amin'loha ilay amin'ilay hoe tsy mahay manota. Amen. Mba hisehony misimisy kokoa eo amin'ny fiainanao. Amen. Misy fotoana angentsika misy acceptation izay diso ihany iainantsika indraindray. Fa miankina fotsiny amin'ilay famonjena. Dia hijanona amin'ilay position fotsiny hoe famonjena individuel dia zasy ny tompo dia hiverina eo amin'ny tompo indray dia votsitra kely dia hiverina eo amin'ny tompo indray. Izay teneniko hoe midy eo amin'ny efitranonao mangingina fotsiny hoe ny fiarahanao amin'ny tompo. Tsy mila mandeha ianao dia mivoaka ny hery ao anatinao, dia mivoaka ilay fitiavana ao anatinao, dia mivoaka ilay fahonoana tena ao anatinao. Amen. Dia amin'izay ilay vavolombelon'i Kristy ianao. Amin'izay fotoana izay koa dia ho hitan'ny rahalasina vavy. Izay ilay teneniko teo hoe tsy miandry interview amin'ny pasteur ianao fa hita ilay izy. Amen. Tsy amin'ny resaka fanaovana fotsiny ozy izy fa amin'ny fiainana. Amen. Rahalasina vavy. Nao mba za tsy te hampanao voady ianao. Za tsy te hampanao voady ianao hoe manaova ianao voady hoe za tena tsy maintsy ho vavolombelona ho an'ny. Raha mba misy afaka atao ohatra atao am-piangonana dia za anisy ilay afaka atao ohatra foana. Tsy hampanao voady ianao an'izany ahaka. Fa za te hiteny aminao manana an'izany hetaheta izany. Za tsy maintsy ho témoignage, tsy miandry titra. Tsy miandry titra ianao hoe ka za nge mbola tsisy titra, za koa tsy niditra tamin'ilay sampana manokana hoe amin'ny janvier tsy maintsy miditra. Tsy titra ilay izy fa fiainana ilay izy. Amen. Ny rahalahy, ny anabavy samy andinika ny tenany, samy amantatra ny tenany. Afaka no fierté ho an'ny hafa ve za? Afaka no fierté ho an'ny hafa. Raha ianao zany ilay karazan'olona tonga eto dia hibanjina an'i Jesosy ny alehanao eto dia hialy ianao avy eo. Inona ny azonay raisina aminao? Inona ny azo raisina aminao? Satria ho an'ny tenanao ihany izany. Tsy mivelatra ilay mahafanahy fitiavana any anatin'izany. Azonao ve izany? Tsy mivelatra ilay fanahy fitiavana. Tsy afaka mipratike an'izany ianao. Iza izany ny olona mba nienonao tato? Azonao ve izany? Iza ny olona mba nomenao lanja ny fisiany? Misy olona nge miandry en'izany. Tsy hoe izy miandry fa avelan'Andriamanitra ho eo mihitsy izy. Nandalo amin'ny lalanao mihitsy izy mba ho enonao. Mety tsy tena calcul an'ilay izy. Mety rehefa avy nresaka nareo efa ilay ay ary zaka tsy nanampoan'ny fionatsika iny mihitsy fa Andriamanitra mandamina. Amin'ity 2026 ity zany misy rencontre isan-karazany. Mba ahitany tompo anao. Amen. Fa mandehana araka amin'ny fanahy. Mandehana araka amin'ny fanahy. Mba afaka hisijoro vavolombelona rehefa avy mifanena tamin'ny anina ahako dia tsapako ny fitiavan'Andriamanitra. Rehefa avy niona tamin'ny olona dia ohatry ny ahoana izany zavatra izany raha lasana bavy. Mila sensible amin'izay. Tamin'ny faran'ny taona moa dia efa fampiresaka teto hoe taona ny fampitazana ty taona vaovao ty. Mino fa hitaizantsika ny tompo. Tsy hoe tsika ny fampitaiza be ohatry ny ahoana fa ny tompo mihitsy nefa mitarika mame an'ilay rivotra mba ahafahantsika mandrosa. Fahatezaina an'inona no mba hilehibe, mba ho matomatotra kokoa. Amen. Mba hiasa tokoa ilay kapasité rehetrarehetra izay efa nomena. Ilay zavatra rehetra any anaty natao hivoaka amin'izay ilay izy raha latsarana bavy. Izay nge ilay izy no mampatsiaro anao izy mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana izay efa voarainao. Be dia be ny olona manadino ny età efa namonjeny Kristy azy. Fa variana amin'ny zavatra miseho ity ivelany. Raha miteny an'ity teny ity tsy mampirisika anao amin'ny asan'Andriamanitra isan-karazany. Tsy ho fampirisihana. Raha raisinao raha izay ny kasihan'ny tompo anao dia tena ataovy izay tokony ataonao. Fa tsy ho amin'ny asa ivelany ny zavatra resahako aminao fa amin'ilay fototra ny anaty aloha no resahako aminao. Tsy maika ahaka ny amin'ny idiranao anatina sampana na avitanao action na fitoriana filazantsara isan-karazany. Fa ilay any anaty aloha mila manana antoka ny amin'ny asan'Andriamanitra any anaty. Hoy izay hoe rehefa nanindray ny famonjena ianao zava-dehibe izany. Ary tsara indrindra izany. Fa ty 2026 ty taona vaovao ty manomboka eto kosa. Dia aoka ho hita taratra ilay fanahy any anatintsika.
hoe manahoana marina. Aoka ho hita taratra hoeniny ao amin'ny ankohonanao, hoeniny ao anatin'ny fianakavianao ary hoeniny ankohonana ara-panahy ihany koa, hoeniny zao tontolo zao ay misy olo loatra zao. Ny zavatra mahavariana rasana bavy ny olona amin'ny karazana finoana isan-karazany tsy mino amin'ny Kristy Jesosy, tsy mienatra ny amin'izany, tsy mienatra ny aminazy. Fa amin'ny fotoana hoe rehefa zao mila mandoalika daholo dia manao na aiza na aiza. Fa ny kristianina mila patsahivina matetika. Mila patsahivina matetika satria maninona mora variana. Mahavariana ilay izy, mahagaga ihany. Kanefa dia izao, izany ny anton'ny fisian'ny tenin'Andriamanitra izay miverina amintsika, mampatsiahy antsika hoe ohatry ny ahoana marina ny momba antsika, ohatry ny ahoana ny tokony ho fandehantsika ara-lasa ranabavy. Raha misy ny zavatra izay manimba ny filazantsara dia izao ny fomba fandehan'ny kristianina amin'izao fotoana. Fantatry ny olona marina fa ny manimba ny filazantsara dia tsy mahafiera ny olona kristianina sasany. Azonareo ve izany? Misy olona mitory filazantsara, marina ny zavatra lazainy. Fa rehefa jerevana ny fiainany, misy zavatra tsy hita taratra. Raha lasa ranabavy, na izy ianao na izy, rehefa nandray ilay fanan'Andriamanitra ianao, rehefa nanoray marina ny fanahin'i Kristy ianao, ty taona ty, fotoana hijoroanao arak'izay efa niantsonanao. Amen. Dia no vavolombelon'ny Tompo. Ary aoka re isy olona maro afaka nitsangana. Zavatra mahavariana, misy olona maro tany aloha tany, tsy maro fa vitsy, rehefa nijoro tamin'ny fahitsiana teo anatrehan'Andriamanitra, ohatrany hoe mirasalama maro teo, ireo mpanompon'Andriamanitra maro teo maro isan-karazany, dia misy laza tsara mitoetra. Fa amin'izao fotoana izao, mbola misy ve ny afaka nojerena tahaka izany? Misy ve ny afaka no fierté any fiangonana? Zay ilay teneniko anao, raha anontanianao androany, ao amin'ny Évangile sans frontières ahako ny mivavaka, miaraka amin'ny fiangonana, miaraka amin'ny ankonana. Misy laza tsara ve izany fiangonana izany? Alleloia. Azonareo ve izany? Misy laza tsara ve ho an'ny fiangonana? Hoe fiangonan'i Kristy ireo. Sa laza ratsy? Fotoana izao hijoroantsika mahitsy ao anatrehan'Andriamanitra. Amen. Raha misy mpanompon'Andriamanitra maro mety fantatrao, misy laza tsara ve? Hoe fiarany amin'ny andralahy iny, fiarany amin'ny anabavy iny. Za androany raha miresaka aminareo, nareo ny hoeto androany, na izay manaraka en direct na aiza na aiza, dia teteny aminao ahako, afaka no fiarany aminao ahako amin'ity taontena, satria anao hijoro tsara amin'ny Kristy. Afaka ho fiarany amin'ny fitondran-tenanao ahako amin'ity taontena, satria samy mifampitondra tsara tsika ao amin'ny Kristy. Ilay izy izany tsy mionona fotsiny hoe ao amin'ny Jesosy. Ny Jesosy ny parfait foana. Na tsy mahafantatra an'izany, tsy mandinika an'izany ianao ny Jesosy. Ny fiverenanao fotsiny no ela. Rehefa sendra niala ianao. Azonao ve? Rehefa sendra niala teo amin'ny Kristy ianao dia ny fiverenanao no ela. Fa ny Tompo tsy niova. Fa ho an'ny fiangonana kosa, isika mila mandroso. Isika mila mandroso. Aoka ho tataratra, ary aoka tsy isy ampamenatra ny amin'ny ratsambatan'i Kristy. Za tsy menatra ny amin'ny Kristy, fa aoka koa za tsy menatra ny amin'ny fiangonan'i Kristy. Amen. Na iza na iza. Averiko indray mandeha tsy titatra. Fa manomboka mety manonona fotsiny manomboka any amin'ny pasteur satria fijery maha-olombelona izany. Fa na iza na iza, aoka ho fiarany amintsika isika. Amen. Ho fiarany aminao teneny akaikinao, za ho fiarany aminao mihitsy amin'ity taona hoe tsy noho ny aminao manokana fa noho ilay fanahy ao anatinao. Noho ny amin'ilay fanahy. Raha lasa ranabavy meo lanja, ahoana famezana lanja azy miresahamy mandrakariva. Sy nge ilay vavaka e. Raha manana fiainam-bavaka tanteraka ianao, tena hoe na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, vavah mandrakariva. En communion foana ve ianao aminy. Fa izy nitarika anao.
Zay le teneniko anao hoe misy taona mety tsy fantatra eto ve tokony andefitra. Efa misy miady le anankiroa anao te trotra ny anankiray indray te hiteny hoe andefitra. Aiza ianao fanamasina mila miteny sa fa tsy hoe le mitrotra tsy fanamasina foana. Misy taona fanamasina mampiteny mafy ianao mihitsy. Za efa niana an'izany. Fa noho ny afantaranao an'ilay izy any aoriana any misy efe an'ilay izy. Eo ohatrany hoe maina be zany ahoana izany Jesosy tokony tsy niteny ahako. Fa za avy eo variana. Fa nisy fiovana kely tao ambadika ilay izany teny mafy olona anankiray. Rehefa nitarihan'ny fanamasina veriko indray mandeha. Indray mantsy ny olona miteny hoe rehefa kristiana dia mandefitra foana dia. Miondrika. Efa fanahosa indray zany. Efa fanahosa indray zany. Fa misy ilay fanamahery. Afaka ny anitsy, afaka ny joro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Mino fa miasa ao anatin'ny fonao ny Tompo. Mamangy anao ny Tompo. Andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Manasanao hitsangana. Manasanao hitsangana dia samy hivavaka tsika amin'izao fotoana izao dia tianao ny tenanao. Izay hoe afaka ny ho fiairany amin'ny tenanao ve ianao? Ny amin'i Jesosy efa mahafiaira antsika izany. Ny question fotsiny hoe vavolombelony tokoa ve ianao? Tsy menatry ny vavolombelony ve ianao? Fa manomboka rehefa vitanao ny momba an'i Jesosy Kristy dia jereo manomboka amin'ny tenanao aloha. Misy fierté afaka raisina ve amiko? Sa Nazary tsy fiarany amin'ny tenako? Tsy manome lanja ilay fanamasina ao anatinao ianao raha ohatra hoe tsara tsy fiarany amiko mihitsy ahako. Sa te hiteny aminao banjiny ilay fanazy ao anatinao. Fanatanteraka, fanamahery, fitiavana ary famonoana tena. Rehefa tafabanjina an'izay ianao dia afaka ny androso tsikelikely miaraka amin'ny Kristy indray. Dia ho vavolombelona tsara ho an'ny fiangonana indray ianao. Taka ny Timoty afaka ny ho fiairany amin'ny Paoly. Tsy ho menatra ny amin'ny hoe rahalahako tokoa iny. Dia afaka ny joro koa ny rahalahy sy ny anabavy hijery anao hoe tsy menatra izay ny ho rahalahinao. Tsy menatra izay ny ho anabavinao. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany. Ny talata amin'ny 12 ora sasany. Ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety. Trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.